faneriavana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mifikira hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra na dia aza. Mifikira hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra na dia aza. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio. Atao amin'ny bokin'ny Joba, toko 7:20, ny 1:1 hatramin'ny 1:7 farany. Mifikira hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra na dia aza. Fanotelony zao i Elifaza temanita no indro niteny tamin'ny Joba. To misy fotoana ary to manao karazana atako personnel mihitsy. To milaza fa lavitra n'Andriamanitra Joba, niala tamin'ny didin'Andriamanitra izy, ary zany no itenenany ohatra eo amin'ny toko 2:20 hoe mifankazara amin'ny tsoto dia hiadana ianao. Masiny ianao mandray sany fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao am-ponao ny teniny. Ary etsakilan'izay Joba ihany koa dia mahatsapa fa to tsy eo intsony Andriamanitra miaino azy. To tsy hita intsony ilay Andriamanitra omnipresent. Na niteny an'izany mihitsy Joba eo amin'ny 9:5 sy 7 fa to tsy tazana intsony Andriamanitra raha miatsinanana izy na mianandrefana na mianavaratra na mianatsiny. Kanefa na izany aza dia ambaran'i Joba mazava tsara eo amin'ny 10 sy ny manaraka fa mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany izy. Raha zahana amin'ny tenin'Andriamanitra hoy izy dia toy ny volamena no mivoaka avy eo. Zany hoe marina amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany Joba, miankina amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany izy. Hoy ny filazany azy manao hoe fa mahalala ny lalana faleko izy. Raha zahany toetrany dia hivoaka tahaka ny volamena. Ny tongotro ny fikitra tamin'ny lalany. Eny, ny lalany no nizorako tsara ka tsy nivily aho, dia ny didin'ny molony tsy mba nialako, ary ny tenin'ny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriko. Tena ambaran'i Joba eto fa tahaka ny anjara sakafo fihinana mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany, ka na eo aza ny toe-javatra izay nanjo azy. Andaniny ny teny to mandatsa izay ataon'ireto sakaizana ry Elifaza temanita. Ankilany ny fahatsapany fa to tsy eo tokoa Andriamanitra mijery azy. Ary indrindra rahantsika rehetra mahafantatra ny fizahan-toetra mahivaivay izay nahazo an'i Joba. Fongana ny arenany, nafony zanany, hiara-ny aretina hatrany tampondoka hatrany am-paladia izy, ary esoeso teny no azony avy amin'ny vadiny sy reto namany ireto. Na izany aza tsy miala amin'ny tenin'Andriamanitra Joba. Ny tenin'Andriamanitra hatrany no mahavoky ny fanahiny. Ny tenin'Andriamanitra no azony hiankinana sy anteherana. Raisiny mihoatra lavitra noho ny tenin'olombelona. Matoky mantsy Joba ry avy. Matoky Joba fa tsy hay azavaina ny fitondran'Andriamanitra. Tsy takatry ny saina ny lalan'Andriamanitra. Ka Andriamanitra no mahafantatra izay ataony. Andriamanitra no tompony fanapahan-kevitra ny amin'izay ataony amin'ny mpanompony. Arak'izany tsy ny miala amin'Andriamanitra na miala amin'ny teniny. Tsy ny fivadihana amin'Andriamanitra no vahaolana. Fa izaho hoy Joba, hifikitra mandrakariva amin'Andriamanitra. Izaho hoy izy hizotra hatrany
amin'ny lalana zay efa nitondran'Andriamanitra. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, indraindray tokoa isika alay-panahy eo anatrehan'ny toe-javatra samihafa zay manjo atsika, to hiara-pahoriana matetika, to hiara-ny vona sy ny loza samihafa, to zahatoetra amin'ny endriny maro samihafa, ary to tsy momba antsika tsony Andriamanitra. Nahoana ry isika no zohiny zao loza maro be zao raha momba antsika Andriamanitra? Zany ny fakapanahy matetika mahazo antsika. Ravako malala, raha momba ny fizahan'ny toetra, ilay Jesosy Kristy tompontsika dia nizaha toetra mihoatra antsika, ka nosedraina hatramin'ny hazo fijaliana sy ny fahafatesana azy. Kanefa ny teny manao hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fanenana. Ny fanatanterantsika sy ny fihazonantsika ny sitrapon'Andriamanitra trano no vahaolana sy tokony ataontsika eo amin'ny fiainam-panompontsika. Tsy hiala amin'ny tenin'Andriamanitra isika, na dia aza, na dia zahan-toetra aza, na dia zohim-pahoriana aza, na dia mandalo amintsika aza ny aretina, na dia hiara amin'ny loza maro samihafa ary, dia andeha hiraikitra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra mantsy no hany lalana mahitsy azontsika izorana. Ny tenin'Andriamanitra no aina ho antsika ary famelobelomana ny fanahitsika. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra no nampaharitra ny Joba, ary zany koa no anentanana antsika mba hahatonga antsika haharitra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra noho ny amin'ny fanarahana ny didiny rahateo. Dia mampahery antsika hifikitra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra na dia aza. Dia n'Andriamanitra irendran'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay no ianao Andriamanitra izay mihazona ny teny fanekenao aminay, fa na dia tsy hitany masonay aza, na dia tsy takatry ny sainay aza, ny lalana hitondranao anay dia fantatray, inonay, fa malala ny hevitra heverana anay ianao, ilay hevitra hitondra fiadanana fatsoloza. Koa ento amin'izay lalana efa nosoritanao zay tompo, ary tantany mandrakariva tsy ho solafaka andalana, tantany ho tonga amin'ny fitsaharanao hanananay ny fiainam-pahasambarana sy ny fiainatsambatra rahatrizay. Entinay ambavaka eo anatrehanao ty herinandro vaovao zay diavina ity, mampaherezanay tompo ary mampaherezany fonay hiatrika ny asa sy ny adidy, ny andraikitra samihafa izay sahaniny tsiraray avy. Dia taio sy vangio ny isa-tokantrano, isam-batan'olona eo ambany fahasoavana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.